ho aminareo any ny tompo ry havana vavaksika raha io misaotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola mangataka hatrany ny sitrany any amin'ny ramponao mitenena aminay tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Filazantsara araka ny lioka toko 5:1 hatramin'ny 9:1 no Mofonaina voalahatra antsika androany ry havana izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanizina taminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra dia nijanona teo amoron'ny farian'i Genesareta Jesosy. Ary nahita sambokely roa nijanona teo an-tsisin'ny farihy izy fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambokely anankiray izay an'i Simona izy dia nangataka taminy niataka kely amin'ny tany. Dia nipetraka teo amin'ny sambokely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy dia hoy izy tamin'ny Simona, mandrosoany amin'ny lalina dia latsao ny aratonareo hahazahoana hazan-drano. Fa Simona namalika nanao hoe, tompoko, nandritry ny alina no efa nikelezana iaina, nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa no niteninao dia alatsako ihany ny arato. Ary efa nataony izany dia nahazo hazan-drano be dia be izy ka efa nisitritra ny aratony. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny sambokely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofenony ny sambokely roa ka efa saika niletika. Ary efa hitan'i Simona Petera izany dia nankoka tamin'ny tongotry Jesosy izy ka nanao hoe, tompoko, miala amiko fa olona meloka aho. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy no niabe ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak'i Zebedio izay niombon-drà raha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary efa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy dia nafony zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Amen. Ray masino manamasina ny amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'izao vanim-potoanany karemy izao ry havana, andeha isika metra-panontaniana sy andininy tena manoloana ity soratra masina ity. Tena i Jesosy ve nao an-tsambokeliko? Ny tantara eto dia maneho fa izay toerana idiran'i Jesosy dia ahitana fiovana avokoa ary fiovana ho amin'ny tsara. Ny an'i Simona dia tao an-tsambokeliny i Jesosy no niditra, nekeny izany. Fiovam-piainana no vokatra izany. Dia izany no mahatonga ilay fanontaniana lehibe hoe tena i Jesosy ve nao an-tsambokelintsika ao? Mazava ny fitantarana eto ry havana fa hatramin'ny voalohany dia misy toromarika nomen'i Jesosy an'i Petera rehefa nondrana tao an-tsambokeliny izy. Voalohany dia ny hiataka kely amin'ny tany ahafahan'i Jesosy fanatrika tsara amin'ireo izay efa vonona hiaino azy. Faharoa dia ny hoe mandrosoany amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo hahazahoana hazan-drano. Niaino ny tenin'i Jesosy Simona ary nanatanteraka na dia teo aza ny fahalalan'ny asany satria fotoana tsy hihinanany trondro io nanomezan'i Jesosy toromarika io. Ho antsika mpanompon'Andriamanitra rehetra, inona no manosika antsika hihetsika sy hiasa? Tena fankatoavan'ny tenin'i Jesosy tokoa ve? Zava-misy mantsy tsy vitsy ny hita miasa mafy na manompo be fa tsy araka ny antson'ny tompony aminy. Iray izay. Ao ihany koa tsy mihetsika raha tsy tambatambazana na tenenina mafy na ihany koa omena tambiny. Tsy izany ihany, fa mbola eo ihany koa ilay tsy mihetsika raha tsy afaka isehosehoana ny asa. Ao ihany koa mihetsika ihany fa tsy izay notenenin'i Jesosy no ataony. Sisa. Dia izay ilay mampametra-panontaniana hoe tena tenin'i Jesosy tokoa ve no mampihetsika? Faharoa, rehefa nanaraka ny tenin'i Jesosy Simona sy ny namany dia voalaza eto fa nahazo trondro maro ary saika niletika ny sambokely. Niantso sambokely hafa izy ireo hanampy azy. Vokatra izany dia babon'i Jesosy Simona. Tsapa tamin'ny teny nataony tamin'i Jesosy izany. Niovy izy, ilay Simona mpanarato trondro no indro nantsoin'i Jesosy ho mpanaratolona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza matahotra hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary efa nampiantsona ny sambokeliny teo an-tanety izy dia nafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Ny fahaizana sy ny talenta nananany Simona ho ampiasaina hitarihana ny olona ho amin'Andriamanitra. Tsy mahita ve ianareo fa indraindray isika mifofotra mafy manao asa fanompona sy asa soa, mampianatra Mpitoriteny mba hambabona ny fon'ny olona. Ary tena baby tokoa ane, faly ery ny fo maheno ny olona miteny hoe tian'ny olona ianao sy ny fampianaranao, voasarika ao ny olona, sisa. Rehefa matsaro tsy tian'ny olona dia malaina sikamo ary miemotra. Variana ianao mandinika fa indraindray
misy antoko ihany koa ao am-piangonana. Kristianina maro tsy miorina tsara amin'ny finoanan' Jesosy fa lasa miorina amin'ny olona. Marina fa mety maro no antony mahatonga izany, fa tsy azo lavina koa fa misy antony avy amintsika mpanarato ihany koa. Izany ihany koa mahatonga ilay fanontaniana hoe tena manarato olona ho an'i Jesosy tokoa ve? Anjarako, anjaranao, anjarantsika ny mandinika moa fotoana natao andinian-tena rahateo izao. Ny toerana rehetra idiran'i Jesosy dia misy fiovana avokoa. Ka tena i Jesosy tokoa ve ny ao an-tsambo-keliko? Raha i Jesosy no an-tsambo-keliko dia ny tenin'i Jesosy no mampihetsika. Raha i Jesosy no an-tsambo-keliko dia manarato olona ho an'i Jesosy. Engany mba ho fiainantsika rehetra ihany koa izany. Ho an'Andriamanitra rerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny teninao. Mitarika anay ho amin'ny fandinian-tena lalina tokoa amin'ny asa fanompoana tanterahana ity. Fa indraindray Tompo, tahako ninao fa izay no hita. Amboary izay Jesosy mba hahatonga anay ho mpanompo mahasoa ka ho anitra-gasitranao izay rehetra atao. Apetraka fiainam-pelantananao ny tontolo andronay amin'ny anaranao Jesosy. Amen.